manolotra ny arahaba tompoko ny varatra aza trano no maritra ny toetrany androntsika raha ho amin'ny rahampitso fa iamalefaka miandalana izay makany amin'ny faran'ny herinandro noho ny fanatonana rindrin-drahona na le antsoina hoe front atao atsimo ny lakan-dranony amin'ny Mozambika. Io front io ihany koa no antenaina miarotsakorana indray any amin'iny morontsiraka atsimon'ny nosy iny amin'ny sabotsy hariva izao mihitatra miandalana any atsimo atsinanana moa izay rotsakorana izay amin'ny alahady ary mety hipaka hatraty amin'ny fatra sasany ho an'ny afovoantany aza ho amin'ny alahady tolakandro na ny alahady alina. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ity raombaratra ity atao amin'ny ranomasimbe indianina izay mamevahana kokoa ny rotsakorana any amin'ny morontsiraka avoany atsinanana sy avaratra atsinanan'ny nosy iny, zany hoe azorana aloha zany any amin'ny morontsiraka Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy. Mety anatombo kokoa izay rotsakorana izay any amin'ny morontsiraka mifatra Atsinanana, misy mihitsy mifampitandremana mahakasika ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mena amin'ny mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana satria mety anodidina eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 milimetatra ny tany rotsakorana ao anatin'ny 420 ora monja ho an'ny morontsiraka ny fatra Atsinanana. Entanina zany ny ponina amin'ireo toerana ireo mba hiomana amin'izay mety ho fahabetsahan'ny rotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isoroana ny loza amin'ny edisio. Andao virenantsika ny toetrany andro akapobeny eto Madagasikara noho ny fisian'io rindrin-drahona ao atsimo lakan-dranon'ny Mozambika io dia mety hiseo ny zavona maraina ho an'ny fatra sasany eto amin'ny afovoantany manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao. Ny orana ihany koa dia tombanana hitoetra any amin'iny fatra atsimo sy atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Iamaina miandalana kosa ny aty amin'ny morontsiraka Atsinanana sy avaratra Atsinanana noho ny avaratra azy iamalefaka manomboka rahampitso makany amin'ny faran'ny herinandro. Vina ny toetrany andro ho amin'ny rahampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety mbola azorana kely ihany aloha amin'ny akapobeny ny any amin'ny morontsiraka mifatra Isava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny fatra Alaotra Mangoro sy ny fatra Vatovavy ary Fitovinany. Andrahoana mitsitokotoko na andrahoana amin'ny akapobeny fa Isava miandalana ihany zay rehefa misandratrandro anilany atsinanany afovoantany sy ny fatra atsimo atsinanana. Ny fatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na ibantoerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny fatra Isava, Ambatsoa, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy sy Fitovinany. Andrahoana mety arahana herikerika manify eny antsefatsefaneny ho an'ny fatra Alaotra Mangoro. Ny fatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na ifandimby eo ndrahoana sy ny masoandro. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray dia manodidina amin'ny 420 hatramin'ny 420 degré ho an'ny fatra anatiny, 220 hatramin'ny 230 degré morontsiraka Atsinanana ary 220 hatramin'ny 530 degré ho an'ny ilany andrefana. Raha tazantsika amin'izao dia mafana tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny any amin'ny fatry Menabe sy atsimo andrefana satria mananky hatrany amin'ny 730 degré ny maripana ambony indrindra. Vina ny toetrany andro amin'ny sabotsy ary araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia misy fandalovana rindrin-drahona ao atsimony Madagasikara ao vokatr'izay indrindra miandrandra orana tandrifin-drahona ny any amin'iny morontsiraka mifatra atsimo andrefana Androy ary Anosy iny. Andrahoana amin'ny akapobeny any amin'ny atitany atsimo Madagasikara iny sy ny ilany afovoany andrefana. Andrahoana mety arahana orana tandrifin-drahona ihany koa amin'ny fiafaran'ny tolakandro ny any amin'ny atitany ny fatry Melaky, Menabe, Bongolava, mihitatra hatrany Tasy, Vakinakaratra ary Moromani. Ny fatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na andrahoana mitsitokotoko fa araka ny efa mahazatra dia mety hiseo ihany ny orana tandrifin-drahona amin'ny tolakandro na ny alina any amin'ny manodidina Samborano torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatry Sava. Raha mahakasika ny maripana ny sabotsy indray dia eo amin'ny 420 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, zany hoe hisy
fiakaram-miandalana aloha zany a ny maripana ambony indrindra. Morotsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 23 degré ary eo amin'ny 12 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Mananika 7 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny Faty Betsiboka sy Menave. Amin'ny vinany ny andro ny alahady ary no maranantsika sahady dia azo orana tandrifin-drahona ny any Manoro, Marolambo, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany Taolanaro. Andrahona mety hisy any ny Erjika isina orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny faritra sasany eto amin'ny Voatany. Faritra hafa indrindra ny amin'iny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ary any Atsimo andrefana sy Atsimo nosy iny kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Amin'ny vinany maripana eo amin'ny 15 hatramin'ny 17 degré ho an'ny Voatany, 20 hatramin'ny 23 degré motsiraka atsinanana ary 20 hatramin'ny 23 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. 30 na 17 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny Faty Betsiboka sy Menave. Dia izay indray vinany tetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy. Mame fotoananao ao manaraka indray. Vila matoboka.